Fiainana tsy voafehy mampikolay maro anisa. Fantrano firenena amin'ny lafiny maro, tompona andraikitra ny rehetra. Ordonnance électorale, zava-dehibe saingy mety ho lalana ho amin'ny osika raha tsy misy mifanaramaso. Arivan'ny zoma fa efatra ny volana oktobra taona 2024 manaritra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asainy ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika mahakasika indrindra ny tontolon'ny fifidianana no isantarantsika ny fiarahana amin'izao ariva izao. Zava-dehibe ny fanapahan-kevitry ny voamera-maleo tena misana ny fifidianana anome zoho ho an'ireo olom-pirenena andatsabato sy ifidy amin'ny alalan'ny itsivolana na ny ordonnance ka ahafahany hiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Mila fanaraha-maso enjana nefa izany satria mety ivadika ho lalana iray irosona amin'ny osoka mandritra ny fifidianana. Samy manana ny andraikitra avokoa ny rehetra manoloana izany, indrindra fa ny antoko politika ho ny solombavam-bahoaka anitra Razafy Manantsoa. Fanadiadiana eo amin'ny sary sy ny ratsariny Andry Rakotomalala. Fanomezanjo ny vahoaka malagasy sy ny olom-pirenena ny fanapahan-kevitra anokafanana indray ny lisam-pifidianana saingy mety ho fitaovana ahafahana miroso amin'ny osoka ihany koa raha tsy misy ny fanaraha-maso. Tompona feno ny seni amin'ny fanaraha-maso ny fizotra ny fanapahan-kevitra io mba tsy hisy ny doublon na triplon ao anatin'ny lisam-pifidianana. Tsy ny ivitoerana ara-informatika ny seni ihany no tokony isana ny andraikitra napetraka taminy araka ny tokony ho izy, fa eo ihany koa ireo mpitsara izay manamarina ny pirofo hoentin'ireo olom-pirenena manatona azy ireo. Ankoatra ireo ratsamangaika ny seni dia manana andraikitra ihany koa ny antoko politika sy ireo mpikatroka ao aminy isiny ny fahadiovana amin'ny lisam-pifidianana io ka ho lisitra madio tsy misy iosoka no ivoaka ho iatrany ny faneho-kevitra. Tananarivo renivohitra ohatra zao, Tananarivo voalohany dia eritreritra fa tany amin'ny distrika hafa tsy tokony misy olona azo attestation de certificat de non inscription zany akoatra ny anankiray à condition izy fa tena tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana tokoa zany tifirenena zany hoe tokony ho hitany seni vérification tsara hoe olona tena tsy voasoratra marina io dia tsy misy doublon na triplon fa tena misy vérification hoe avany any amin'ny distrika dia manara-maso avany amin'ny listra FOB tsy maintsy le any amin'ny CED manana ny commission centre informatique ny distrika ihany koa reny no ahitana hoe ao anatin'ny marina ve le olona sy tsy ao anatin'le listra marina. Mila fanaraha-maso tsy misy manakana antsika mihitsy ny anao fanaraha-maso amin'ny toerana reny. Zay no anjara andraikitra ny antoko politika hoe tena mandefa olona mihitsy satria tsy maintsy ivoaka foana hoe nanoratra narina ry Rakotona Arabe ka rehefa fantatra zao efa atao anatin'ny fifidianana izy ohatra. Fantatra ihany koa izy olona nanana an'le sosa satria le fangalana an'le attestation de non inscription omeny seni ratsamangaiky an'ny seni iny no entiny eo anivon'ny fitsarana. Mila proof entiny eo anivon'ny fitsarana dia indray moa zany masy mandidy amin'izay ny mpitsara. Tamin'ny fotoana tamin'ny farany teo zao tamin'ny fifidianana tany aloha tany teo aloha teo dia misy olona nakany fitsarana dia tsy namaly mihitsy fitsarana, tsy name ordonnance izy sady tsy nanao eny izy tsy nanao tsy fanangina fotsiny. Raha tsy ahivina dia nanamarika ny antokotiko Madagasikara tamin'ny alalan'ny filompanorona Marc Ravalomanana omaly fa tsy mandany anokafana ny lisam-pifidianana saingy nanamafy kosa izy ireo fa tokony oferina ny fehim-potoana anaovana izany ohatra hatramin'ny 20 na 30 Novambra 2024. Tsy azo ekena ihany koa ny fampiasana ny ordonnance électorale azahoana mifidy amin'ny andro ny latsabato. Ankoatra izay dia nanambara ihany koa ny dimy fa tokony izotra ara-dalana sy ara-drarina ny fanaovana izany hitsilovana izany ka tsy hisy ny fanavakavahana na fanilikiliana ara-politika ny fanomezana ireo taratasy ilaina avy any anivony fokotany sy ny seni azahoany olona ordonnance eny amin'ny fitsarana ahafahany soratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. No mafisina fa ordonnance ahafahany olona misoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana no ekeny fa tsy ordonnance ahafahany olona andatsabato amin'ny andro ny fifidianana. Ankoatra izay miantso ny seni ny antoko dimy mba hitondra fanazavana feno amin'ny vahoaka
mikasika ny dingana rehetra tokony araina amin'ny fahazahoana sy fafahany olona misoratra anarana indray ao anatin'ny lisam-pifidianana izao satria treto mbola tsy nisy ny fanazavana ofisialy azo avy amin'ny seni momba ity fanapahan-kevitra ity. Vao ny politika izay hatrany tsy ireo mpitondra migoka ny tombontsoa manokana mihitsy no amela moramora ny fahefana eo am-pelatanany. Misy finiavana manao izay makaleo ny vahoaka tsy iraika intsony amin'ny raharam-pireneny ny fanaovana politika eto Madagasikara mba azahoana manao izay tiana atao. Mila manohitra izany anefa ny malagasy raha te hiala marina ao anatin'izao fahantrana izao hoy ny antoko otrikafo fanadiadiana. Ny avy amin'ny ataon'ireo mpanao politika ihany no mahatonga ny vahoaka malagasy tsy iraika intsony amin'ny raharam-pireneny. Ekena fa miaritra ny fahantrany ny malagasy amin'izao saingy mitaky fiovam-pietsika amin'ny fanaovana politika ihany koa ny famerenana ny sain'ny vahoaka ho tisy anaraka ny raharam-pireneny. Namotika ary nanome lesona ratsy ary miteraka fahakiviana ho an'ny malagasy ankehitriny ny fomba fanaovana politika eto amintsika amin'izao fitondrana izao. Fa mitam-bahoaka no natao teto nanomboka ny taona 2024 ary mitohy mandrakandroany izany hoy ny faneho-kevitra. Tsy ny atsara ny fiainam-bahoaka fa vao maika aza ny lentika ary ireo nolazaina fa ratsy nataony teo aloha nampitomboina avy zato eny ankehitriny hoy hatrany ny faneho-kevitra. Miteny an'ireny zao Andry Rajoelina tamin'ny fotoan'andro hoe tsy ho tafavoaka mihitsy tsika ary niteny mihitsy izy na amin'ny 340 na amin'ny 540 raha ohatra ka mbola etehatra amin'ny famatsim-bola avy any ivelany satria zany mahafantatra izy fa misy ampahany betsaka amin'ny vahoaka malagasy resy lahatra amin'izay fomba fijery zay dia mba hanaovana populisme fotsiny na hoe akana ny fon'ny vahoaka malagasy dia niresaka an'izay izy mba hoentina nakianana an'ilay mpitondra teo alohany zany amin'izao fotoana zao anefa dia fantatritsika fa ny fomba hitantranan'ireo firenena dia tsy manana hevitra hafa mihitsy izy ankoatra ny fangatahana amin'ny any ivelany ary mahamenatra mihitsy ary le izy ary tena toko mahitsy mety misy notohana fotsy hoe izay ny zava-misy na dia hanao WC publika ary zany dia tsy maintsy hangataka amin'ny any ivelany fa tsy vitantsika malagasy zany dia ozy hoe tsy mahagaga raha tsy mitsahatra no mitsotsoroka ohatran'io ilay toekaren'ny firenena ka izay mihitsy le manahirana hoe nanakiananao ny hafa le izy omaly nefa androany indray le izy ataonao dia izay zavatra iray nefa no tena mampalahelo anatin'izy lasa ataon'ny vahoaka malagasy safy be mantsina ny mpanao politika sy ny mpisehatra politika. Ohatra mivaingana ny resaka fanokafana ny sidina miazo an'i Dubai hoy hatrany ity mpanao politika ity. Manomboka miverina sahady ny resaka zone économique spéciale kanefa isan'ny fitaovana nababoana ny mponina Antananarivo anokana mpanjakana tamin'izany fotoana ny fifanarahana tamin'ny Daewoo hoy hatrany ny fanazavana. Io zao ilay Emirates ihany reto le arabo tonga eto amintsika reto efa misy miresaka sady ange le zone économique spéciale nefa ozy hoe fa tsy zany ve no nanenjehana ny mpitondra teo zany tamin'ny 9 sy 2024 le resaka hoe Daewoo nefa ohatran'ny iverenana indray le izy amin'izao fotoana zao dia zay le fomba fanao zay zany le ozy hoe zay no mahatonga ny vahoaka malagasy tsy matoky ny mpanao politika napomba izy na mpanohatra ny mpitondra fanjakana. Manana andraikitra avokoa ny rehetra manoloana izao fampotehany Madagasikara izao hoy hatrany ity mpanao politika ity. Ny mpitondra manao ny ataony, ny mpanao politika manao ny ataony, ny vahoaka mitazapotsiny. Tsy ny mpitondra mahazo tombontsoa mihitsy no ametraka moramora ny tombontsoany fa ny vahoaka izay tompon'ny fahefana no mila mitsangana miady ny tombontsoany sy ny taranany ary ny fireneny hialana ambany vahony ny fahantrana. Mbola manodidina hatrany izay fomba fitantanana izay dia miaina anatin'ny loto tanteraka ny mponina Antananarivo amin'izao fotoana izao ka boraraka ny fandraisana andraikitra tsy mahatsapa tena fa potika ihany koa ny toe-tsain'ny mponina ka tsy miraharaha ny fanadiovana intsony izay fototry ny fahasalamana. Ahina arak'izany ny paritahany aretina samihafa raha tsy mitandrina ny rehetra miainga avy amin'ny toe-tsain'ny tsirairay ny zavamisy saingy tsy afa-miala amin'izany ny mpitantana ny tanàna izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanadiovana. Tao raha tsika ny fanadiadiany Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsariny Mathieu Prince. Voasokajy ho isan'ireo renivohitra maloto sy mikorontana indrindra maneran-tany Antananarivo. Enatra ho an'ny malagasy iray manontolo ny valin'ny fanadiadiana nataon'ny Forbes magazine américaine milaza fa fahatelo maneran-tany no misy ny renivohitra Madagasikara aorian'i Dhaka Bangladesh sy Bakou Azerbaijan. Tanàna voalohany maloto indrindra amin'ireo firenena 12 aty Afrika ihany koa. Vao miratra ny maso, ravahan'ireo fako miparitaka sy manetsina lakan-drano, miampy ireo fako tsy misy paka anaty daba. Vao miaina ihany koa ny orony, fofona maimbo sy mantsina no lasa rivotra foana amin'ny faritra maro eto an-drenivohitra.
manginy fotsiny ireo setroka teraky ny fandorana fako ny setroka avoakan'ireo fiara sy kodiarandroa mifamezivezy mandrora mitsy lany ny mponina fa torany ataony ihany ka zary lasa miaina natoloto vokatry ny tsy fitandremana sy tandrametaka tsy ampina tsy misy ihany koa ny asa mifanaraka amin'ny filanimponina hitantanana ny fahadiovana amin'ny resaka fako moa zany dia tokony misy zany toerana zay narina fako matetika koa eto zao tsy misy toerana narina fako dia le olona nefany tsy tokony tsy te hitondraneny fako iny mandehandeha dia arina amin'izay toerana tokony anasivana azy raha zay tena narina azy ka sosokevitra dia hoe tokony tsy hoe tokony fa mila ny commune urbaine zany mazava ho azy anjaran'ny commune urbaine za hoe miomana amin'ny gestion ana fako dia dikan'izay izy tokony manisy dababako amin'ireny toerana be olona be reny tena maloto aloha zany raha ohatra niny hatreo alalam-by makany misy be iny tena tsisy hevitra mihitsy no mba tokony anaty pobely ianao zany manary an'le fako ohatr'izay indrako hiditra ne zao lôtsy dia tena tsy fantatra hoe tena inona mihitsy na iny maloto hoe zao tarantsika maso hoe tsy maloto hoe zao le fandraisana andraikitra zany tsy matotra zay ny tena izy ka raha matotra fandraisana andraikitra tsy ohatran'izao zany ny fahadiovana ohatran'ny olona tokantrano ihany io efa tsy mihetsiketsika ny raim-pianakaviana sy ny fiaina iny dizy teo raim-pianakaviana ve tsy aloto maloto satria miparitaka be fako takaeraka zao rehetrarehetra zao le olona tsy mitandrina ohatrany hoe misakafo dia arina eny ny fako dia tsy ohatrany hoe tsy manana toerana anarinan'le izy za fa atsipitsipi any fotsiny mila izaka goavana ny fanabeazana sy fitaizana ny mponina ny amin'ny fitandrona ny fahadiovan'ny tanàna to lasa fomba mampanao mantsy ny manipy fako sy rano maloto eny an-dalambe ka mitarika aretina samy hafa mila paika tsy fandarana sa matotra ihany koa ny fitantanana ny fako eto andrenivohitra fa tsy vita ny vava fotsiny zany ny olo-pirenena tsirairay avy tokony tompona anjaikitra satria rehefa tsy tompona anjaikitra izy dia miverina any aminy any rehefa avy eo ka mba tonga azy tsy arary mba tonga azy ho salama lalandava dia tokony sarotiny izy amin'ny resaka fahadiovana dia ao anatin'izay fanajana ny tontolo misy anazy ny aretina rehetra amin'ny ankapobeny dia vokatra ny loto ka dikan'izay na ny typhoïde na ny tuberculose na ny même covid nandalo teo dia vokatra ny loto ka raha tsy tiatsika ny arary dia atsao fahadiovana tonga dia mitarika aretina mihitsy zany loto rehefa ohatra hoe tena maloto satria mandeha ary ianao tonga dia tena mamofona mihitsy raha ohatra ny hatreo amin'osy be lalam-by makany io zao zay mandeha ny foana maraitsy ariva fa tena enjana be loto dia tokony ara hoe tena zotra tsara mihitsy ny resaka mpitatana sy ny isan-karazany fa rehefa normal ny mpitatana normal daona ny zavatra rehetra ny fahasalamana raha vo maloto tsy maintsy mabosery giriva sosisa zany hoe toe-tsaina zany nandeha hazo aoka an'io toe-tsaina zany ohatrany hoe aty amin'ny fotony mihitsy zany toe-tsaina n'io la mila hovany fa raha vao tsy avany amin'ny fotony hoe mandray andraikitra ny isam-pianakaviana na isaky tany tsy adio io tokony hoe rehefa ohatrany hoe misy fako eny tanana dia mety namody fako zay dia efa afaka hisorohana anazy tsy aririna eraky zao rehetrarehetra zao singa iray tarafana ny fandrosoany tanàna ny fahadiovana ho aminy mila fahatongava-tsainy rehetra araka izany ny zava-misy ary mitaky asa ihany koa avy amin'ny mpitambana ny tanàna raha ny zava-misy ankehitriny anatin'ny fikorotanana tanteraka ny tanàna na ny Antananarivo na io ny fitaterany na ny maolona ny fahadiovana fomba fiany rehetra sy ny maro hafa mila mpitantana mahomby ny zava-misy fa tsy vita ny fisefisehoana fotsiny ka mitatena sy amitaka ny mponina fahatetika sa tsy matipaika sy tsy voarakitra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana na sipantsina ho an'ity taona ity ny fikasana fanamboarana lavadrano eto Antananarivo sy ny manodidina hoy ny filohan'ny vondrona parlementaire firaisankina androany 5,000 tapitrisa ariary latsaka kely no atetibidin'ireo lavadrano ireo raha ny vaovao azo malona izany mila tonga saina ny malagasy malona ny zava-misy fa tsy anaiky fitaka lava izao tsy vo izao mantsy no nasina fanapahan-kevitra tahaka izany satria tsy nahitambokany ireo teo aloha ndao rahantsika ny fanadidi roa taona lasa izay nilaza ny filan-kevitry ny ministra tamin'izany fotoana fa hanao lavadrano misy 570 ny fanjakana ho famana ny olany rano eto andrenivohitra hatramin'izao tsy hitany toy n'izany fanapahan-kevitra noraisina ny taona 2024 izany ankehitriny milaza indray ny fitondrana fa hanao lavadrano 530 isa ilay teo aloha nijanona teo amin'ny nivo ny filan-kevitry ny ministra fotsiny ihany
dia mivoaka indray nyity ny fanapahan-kevitra manaraka. Fandrebirebena saim-bahoaka entina ilazana fa mamahany olam-bahoaka ny zava-misy hoy ny filohan'ny vondrona parlementaire firaisankina ny maître Antra Razafimanantsoa. Amin'ity taona ity indray zany dia milaza indray fa hoe anao lavadrano 5 izy tamin'ny conseil tamin'ny filakevitra ministra tamin'ny herin'ny larobia misy izay fanapahan-kevitra zay dia hoe ho atsanga anao an'izay lavadrano zay dia ny ho an'ny Tananarivo Renivohitra, Tananarivo Atsimondrano, Tananarivo Avaradrano ary Ambohidratrimo zay dia ny anankifito amin'izay amin'ny Tananarivo Renivohitra. Ny eto amin'ny Tananarivo Renivohitra 2.7 ny fokontany. Ireo fito ireo zany atao aiza fokontany iza na ny fokontany anankiray fotsiny raha mila lavadrano maromaro fa mbola eo koa ny resaka hoe nappe phréatique zany rano any ambanin'ny tany aiza no naovana n'io lavadrano io sa hoe raha lavalavahana eny amorony reny onaona reny dia rano maloto no avoaka ao resaka démagogie zany zavatra zany fa indrindrandrindra manoloana n'le vidiny 4 milliards 995 millions mahery le izy rehefa tao ny kajy zaraina 5.3 dia eo amin'ny 142 millions d'ariary ny lavadrano ray dia gagitsika lavadrano vita amin'nina ve zany sa lavadrano vita amin'inona 142 millions d'ariary ny lavadrano ray 4 milliards 995 millions d'ariary ny 5.7 ny zavatra lazaina tamin'ny filakevitry ny ministra tamin'ny heriny dia hoe misy fampindrano 100 000 mètres cubes eto Tananarivo Renivohitra. Tamin'ny fanapahan-kevitry ny filakevitry ministra omaly dia 230 millions mètres cubes ny tsy ampy eto Tananarivo Renivohitra. Dikan'izany zany hoe zavatra kitoto mihitsy ny zavatra ataon'zareo na le technicien na le ministre mitondra an'le dossier entina ao anatin'ny filakevitra ministra mihitsy zany no mampinana mambolina ao anatin'izany tsy milaza ny marina fa entre an'le tsy fampindrano 100 000 mètres cubes sy 230 millions mètres cubes dia tena tsy azo zavatra fampitahana mihitsy zany. Tsy tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana nandaloka nolaniana teny anivony anteny miram-pirenena tamin'ny taondasa ny vola voatonontonony fa anamboarana ireo lavadrano 5.3 raha fanjakana mahay miasa tsy hanao zavatra kitoto sy tafiditra tao anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana toy izao. Tsy nisy nahafanana tanteraka ireo tetikasa tany aloha ny vola na ena daholo ny an'ireo ministera noho izay tsy fisimbola izay kanefa amin'izao mandeha ny anatanterana tetikasa hafa ivelany teti-bolan'olaniana. Ny zavatra rehetrarehetra izay tao raha mahay mitondra ianao dia tsy maintsy ao anatin'ny teti-bolam-panjakana fa tsy hoe isakiny manao conseil des ministres dia maka fanapahan-kevitra na ninanina fanapahan-kevitra atao eo ka tsy ao anatin'ny teti-bolan'le ministera dia sarotra be manatanteraka an'izany. Ny faharoa manarakaraka an'izay ny fanapahan-kevitra mitondra vahaolana eto amin'ity raharaha jirama ty na ny rano na ny jiro ty efa ela be nandrasantsika an'izay an'izao zany efa miompy dia miompy tanteraka zany. Ny jiro dia maty isan'andro isan'andro, ny olona dia efa hitantsika ny manjoana azy zany na ny asa fivelomana ny fitaovana simba ny tsy fandripalemana eo anatin'izany lehibe ny zavatra entin'ny aizina zany ary hatrany saina mihitsy ny lasa maizina. Ny resaka amin'ny rano manokana indray izay fantatritsika fa ny rano no l'eau c'est la vie tena hoe ampy miantoko ny ain'ny olona io na ny sasana na ny anaovana sakafo na ny anasana lamba na anaovana ny zavatra rehetrarehetra. Efa hitantsika fa zavatra tena sérieux io nefa tsy maintsy mitondra fanjakana ho sérieux io zavatra io hatramin'izay. Isaky ny tonga fotoana ho toy izao firy-taona zay nahitantsika foana hoe rehefa misy ny tsy fampindrano hoe tapaka ny jiro dia hoe tsy mandeha ny andekaleka dia mamorona zavatra foana zany. Efa nisy fotoana hoe mamorona lavadrano 150 am'zato tamin'ny roa taona lasa angamban'izay. Tsy hitantsika hoe taizany nanaovana an'izany na nahoana inona ny zavatra natao tamin'izay. Atreto mbola tsy nisy ny fanapahan-kevitra ny ray sy ny fitondrana ka ny paka sy ny vaingana tany amin'ny vahoaka raha ny zava-misy dia fiatsarambela tsihy manoloana ny olana sedrain'ny malagasy no ataony ry mpitondra. Tokony ho tonga saina ny malagasy manoloana izany ho hiatrany ny fanazavana. Fa mitosona mitandry ny fiainam-bahoaka ankehitriny tsy ny fitondrana vahaolana mivaingana nefa no ataony ny fitondram-panjakana fa miaina amin'ny serasera fotsiny ihany. Na ny programa nasa sy ny vina aza tsy misy mandeha amin'ny zelone ny lahara-pahamehana tsy mifanaraka amin'ny filam-bahoaka
ny diplomatika ampitantanana ny ara-toekarenina ny arabola maniditsidina avokoa ka tolany andro amin'ny tsapatsapalava ny fitondram-panjakana. Ny vahoaka raha teo tsy miezaka mitraka fa voamaika miondrika manoloana ny olana misy hoy ny faneho-kevitry Danira Kotson izay mpanaraka ny raharam-pirenena fanadiadiana. Tsy misy fahoriana tsy mianjady amin'ny malagasy ankehitriny saingy maro persy mahazaka ny tsirariny amin'ny endriny maro ny vahoaka no lemena tsy afaka hikofoka intsony tokoa ve ka na inona ny zavatra tsy mety sy tsirariny eto dia mangina sy milefitra ny fahendreny. Taratra izany ny tsy fahombiazam-pitantanana asehon'ny mpitondra, ny kolikoly avolenta, ny afera maizina maro lafy, ny trafika arem-pirenena, ny setrasetra politika, fa indrindrandrindra ny tsy firarahina ny fahantrana lalina sy ny krizy ara-sosialy mitombo andro manalina tsy ahitamba-olana. Vitavita ho azy avokoa ireny. Tezaina sy terena anaiky ny malagasy fa izao no antsoina hoe fitantanana mahomby sy fampandrosoana, ampanantenana lava fa efa miasa sy mamaha-olana ny fanjakana kanefa iaraha malala sy mahita fa fampanantenana mandavan-taona raha tsy ilaza afa-tsy ny resaka jiro sy rano. Hita taratra ny fahatezeran'ny malagasy saingy izay mihetsika dia ezahina fehezina amin'ny basy amatafondro fa tsy ny olana no vahana. Manahiran-tsaina ny fomba fitantanana ny firenena ankehitriny hoy ny faneho-kevitra. Zany hoe raha malala foana fa misy le atao hoe olana tena efa sedraina akaiky efa miantra manaina mihitsy izay tokony ahitana valiny aingana mihitsy, ahitana vahaolana aingana fa tsy anaovana eboebo hoe io fa ny firenena afrikana efa makatoatsika efa manao an'izao amintsika tsika ny resaka toro ange io hoe toro io a dia ohatry ekena fotsiny toro satria anao anatin'le resaka souveraineté dia zay zavatra zay ve no eboebona amin'le vahoaka anao hoe fekeny rehetrarehetra ny nefa ny fiainany ato a sahirana ry zareo na eo amin'ny resaka fandriampahalemana zany na eo amin'ny resaka fiarina zany ny tena tiako atongavana. Tokony tsapa fitondram-panjakana tsara mihitsy le olana tena miandrady amin'le vahoaka indrindrandrindra ny ray aman-dreny ny zanaka vao mianatra ny fandehanana mandeha makany ivelany reny mitsoaka makany ivelany reny zay zavatra zay tokony ho ezahany fitondram-panjakana ny amanan'izay olana ao anatin'ny fotoana fohy fa raha ohatra an'izao aloha dia tsy satenana loatra ry zareo reo. Raha misy mpitondra tompondakan'ny lainga sy ny fampanantenana pokaty atao anatin'ny enimpolo taona dia lasa nyity fitondrana ity ny amboara dia mampanofo sy mampanantena. Ohatra akaiky ny mikasika ny herinaratra sy ny angovo izay mampikolay ny vahoaka mandrak'androany. Isan'ny teniny ambara ny 2 Janoary 2024 ny ananganan'ny tompam-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny rivotra ovitaina hatramin'ny faran'ny taona 2024 fa izy sika mandrakity ny androany tonga indray ny taona 2024 nampanantena 700 megawatt ovitaina ao anatin'ny 5 taona fa aiza ho aiza sika amin'izao ny 10 Janoary 2024 nolazaina indray fa enina ka hatramin'ny 8 volana sisa dia ho resiny delestage saingy hatramin'izao tsy hita ny vokany. Ny 9 Aogositra 2024 nilaza indray fa nanome toromarika ny ministra ka afaka 3 herinandro dia ho resiny delestage. Dia izao indray aty amin'ny taona 2024 mandeha ny serasera samihafa rehefa niona tamin'ny frantsay sy ny sinoa ary ny afrikanina amin'ny resaka angovo. Nilaza nefa ny teo anivon'ny jirama fa afaka herintaona andy vao mety ihena ny delestage eto Madagasikara. Tafalatsaka tanteraka ao anatin'ny kizo sy fiaimorana laliny Madagasikara amin'ny resaka angovo kanefa nanana ambimbava manodidina ny 100 miliara ariary ny jirama talohan'ny taona 2024. Amin'izao anefa bokatrosa 509 miliara ariary na mihoatra lavitra noho io aza ankehitriny. Ny tolotra tsy zarizary ny vahoaka tangosana amin'ny fanasaziana 500 raha tara ny faktiora. Fa eo amin'ny vaovao ny sosialy mahoaka mitsipozipozy arabaky teny na mihinana tapakibo ny tokantrano malagasy manoloana ny fiakarany vidim-piainana izay mila tsy ho zaka intsony. Tsy voatana ny fiakaran'ny vidim-piainana ary mivaovao isan'andro raha ny faneho-kevitra izay natao tamin'ireo olom-pirenena. Ando miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsariny Mathieu Prince. Miovaova sy miaka-midina ny vidiny entana rehetra isan'andro eny amin'ny mpanjara. Midiky izany fa tsy voafay ary tsy mafeny ny vidim-piainana andavanandro ny fanjakana. Tsy misy tsy mikolay ny rehetra, hany ka manaraka ny onjana iny sisa samy manao izay mahavelona azy. Tsy takabidy intsony ny ankamaroan'ny sakafo sy ny filana rehetra amin'ny andavanandro, indrindra ny vary izay foto-tsakafo ny malagasy, miampy ny menaka, ny savony, ny legioma, hatramin'ny hani-masaka nanjary lafo sy niakatra avokoa. Ny volana efa ianao atrehany ambany tsy misy dikany intsony. Hitako hoe tena sahirana mihitsy ohatra na manokana zany. Satria za mampianatra ankizy ny
fianarana ankizy ataona goûter isan'andro tsy mety enjena nefa ianao tsy mahalala ifaina mihitsy zany tena enjana dia enjana dia nino varotra hoe fa ho tonga 5000 ny kapoaka nefa ny olona androany karama raha ohatran'ny hoe anao salakandro ianao ohatr' zany enina arivo dia enina arivo ve moa ampiany olona firy raha efatra 5 zao zay nrehetra ny vary enina kapoaka tsy ampiana 3 mandro ohatr'izay ilay izy androany ianao mahita raha pitsana tsy mahita satria lafo loatra ilay vidim-piaina ka rehefa tsy mahitsy moa tsy afaka nanao satria ianao tsy afaka nianao izy indrery tsy mikiritsana ilay fitenena fa tsy hoe zay eo ihany tsy maintsy atao tamin'ny sonitra isan'andro kapoaka amin'ny vary mandeha metsena ianao androany ny 700 700 verina ianao raha pitso efa 5000 ny sonitra isan'andro zany le vidim-piaina zay le sarotra le mitady an'le vola nefa rehefa tonga eo aminao izy tena zany tena ianao metsena zany tena 50 000 tsy ampatoandro zany 2 alina zany ray andro zany indre mandeha na indro isan'andro sisa no mihinana ny isan-tokantrano mba hitazomanaina tsy miatehatra amin'ny fanjakana tsy hanao zavatra sy tsy hanampy ihany koa fa samy miady rery mitady zay asony tsirairay fa tsy maintsy mihinana moa ny ankizy tsy maintsy mitady alamina fotsiny zay ohatrany hoe alamina zay tokony ho izy ny ao an-trano taloha 5 zao lasa ray alina ary tsy ampy amin'ilay fikaraha vidim-piaina zay zao efa zany tsara mbotsozy raha mihinana tsara zao ry tena 5 mihinana vokatanana sisany hoanina tsy maintsy hoe misy reti-banga hoe misy tsy mihinana ny atoandro fa tsy maintsy ny riva fotsiny na maraina sy riva ihany ny atoandro indrindray tsisy ohatr'izany ny fiainana zao netineny ny olona tsara ihany miezaka hoan'ny tenany amin'izao fa tsisy hoe fanjakana manampy zany zay ny herim-ponao ny hinananao zao fa tsisy hoe fanjakana manampy zany fa raha tsy mitady ianao tsy manana tato anatin'ny iray volana fotsiny ohatra efa niakatra hatramin'ny 500 ny vidin'ny legioma eny an-tsena raha mbola 1000 ny kilaon'ny karoty tamin'ny volana aogositra dia efa mananika ny 500 sy 1000 zany amin'izao toy izany ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny laisoa sy ny tongolo raha ny vinavinan'ny bankira isam-pirenena tomba nanaisoa ny fiakarany vidim-piainana ho an'ny taona 420 520 raha tokany hijana teo amin'ny 10,200 zany ny taona 320 tsy maintsy atao araka izany ny fampiroboroboana ny famokarana hiteraka asa ampianana ny fanafaranentana izay antony goavana mahatonga ny fitotonga ny vola malagasy raha ny atotanisa mitentina 7,3 miliara ariary ny akora fototra 2,7 tapitrisa taona nafaran'ny Madagasikara nanomboka ny volana janoary 2022 ka hatramin'ny aogositra 2022 tokony ho mari-toerana araka izany ny sandam-bola malagasy amin'ny alalan'ny fitantanana ny vola miditra amin'ny fanondranana entana ny velany araka ny tarimarika nivoaka tamin'ny banque FIB ny Madagasikara dia 2,4 ariary ny sandany iray euro ary 4,7 ariary ny sandany iray dolara androany zoma 4 oktobra fa iverina vetivety ao anatin'ny vaovaon'ny tontolon'ny fifidianana isika antota taratasy firotsahako fidiana amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna misy 5 noho no lavin'ny seni na ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana tamin'ireo 5 nanao fitarainana manerana nosy raha ny vaovao-ray tsy manana taratasy fanamarina ketra na état 211 bis sy tsy nahafeno ny antombola na ny caution tamin'ny firotsahako fidiana ny ankamaron'izy ireo mbola manana 27 ora moa ireo kandida ireo ampiakatra andrara eny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif malona ity tranga ity malona ny amoahany seni ny lisitra ireo kandida ofisialy ny 9 oktobra ho avy izao raha ny tetiandrom-pifidianana dia ho tanteraina ny alarbi fa 7 volana oktobra ny antsapaka amin'ny filaharan'ireo kandida ao anatin'ny bileta tokana amin'ity fifidianana kominaly 420 sy 2000 ity izay ny amin'iny fa manjaka kosa ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny tsena nanosy be matetipitranga ny sito mahery sy ny arposy raha ny fanazavana manome vahana ireo mpanao ratsy ny fahatapanjiro matetika raha ny fanadiadiny miferotraina saingy tsy maintsy miasa ireo mpivarotra na ireo mponina na ireo mpivezivezy eny anosy be hoy ny fanazavana fanadiadiny ny fiononantsoa rary malala eo amin'ny sary sindratsariny Andry Rakoto Malala tsy mifidy fotoana na atoandro na hariva nitrangana tsy fandriam-pahalemana ety anosy be tsena isan'ny fosotra ny fahatapahan-jiro misesy ka mampahazo laka ireo mpanao ratsy ireo mpiantsena vao mangirany ratsy ny tena lasibatra ary paosy sito mahery sao ny tinany amin'ireo zavatra iainana isan'andro izany
mandry tsy lavolona izany ireo mpivezivezy sy ny mpanao asa fanameloman'ny teny ety amin'ny toerana raha ny fanadihadiana. Toerana fivezivezen'olona maro ety Anosibe-tsena, na ireo mpivarotra na ireo mpiantsena sy ireo mpitaona entana dia samy mivelona ety avokoa. Miatraiky amin'ny asa fahameloman'ny tenan'izy ireo ny tsy fandriam-pahalemana ety. Zay mivarotra eo Anosibe eo zany fa enjana be ny mifanenaka. Ianao raha modelo foana amin'izao zany amin'ny ampandrina amin'ny ety dia aleo tonga dia laha ny aloha entana dia aleo motra efa mifandriam-pahalemana tsy milamina zany mpanentana zavatra enja. Io mivarotra isa-maraina mpantsena io zany isa-maraina maka entana ianao mitomantso mifanena amin'ny mpanentaka dia aleo modibolera dia amidy aloha ny entana. Anosibe amin'izao aloha zao mifandriam-pahalemana ty ohatrany tsy hitako hoe ohatrany tsy dia milamina ihany fa ny problème aminay aty zao dia mifahatapahan-jiro matetika satria zany zao ny jiro ety manomboka eo amin'ny enina eo izy dia efa manomboka tapaka dia any amin'ny avalo indray vao mandeha dia raha amin'ny alina indray izy manomboka eo amin'ny maraindraina amin'ny ray eo indray izy mitapaka any amin'ny avalo maraina indray vao mandeha dia ohatra izay foana aloha zay nahazo anay nandrisan'ity herinandro ity zay olana be nefa aminay ny ankizy sy ny anina mpianatra mianatra dia mijaly be zay raha vao tsisy jiro sy ny karazany. Zay indray aloha tsy haiko fa miankina amin'ny olona tsirairay aby satria ny olona ma tsy mimenina daholo hoe ohatra izao foana hoe mahazo atsika midelestage sy ny karazany dia mimenina foana ny olona dia tsy hitako. Misy amin'ireo mpivarotra no mivoaka amin'ireo ora maraina mamonjy tsena raha ny fanazavana trany, mitaintaina, miferinaina kanefa ny asa tsy maintsy atao satria ny fotom-pivelomana. Hatreto anefa mbola tsy misy ny vahaolana maharitra analefahana farafaratsiny izany herisetra izany. Fa ny fomba natao hifehezana ny fanajanana ny fiarahamonina izay tsy dia fampiasa andavanandro nefa nampiasaina fahiny no entina aminao indray atao anatin'ny vaovao hafakely amin'ity androany ity. Ankoatr'izay ireo zava-mananaina maro miavaka maro samihafa. Ndao rahantsika tsy maintsy anaovan'ny olona iray meloka tamin'ny fandikana lalàna ireto sarotava ireto miteraka sazy ny fanalam-baraka ny toy tany Eropa izany fanao izany avy eo nalefa tany Amerika avaratra nanomboka tamin'ny moyen âge ka hatramin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Ny ovaova arakaraka ny hamafandrarany faharetany sazy ny endriky ny sarotava izay matetika vita amin'ny metaly dia miankina amin'ny eloka be vava vita, ny sofina lava dia midika ho tsy fahalalam-pomba, ny lela miantona dia manameloka ny resaka na fanaratsiana tsy misy dikany. Mipetraka any amin'ny lemaka maina any afovoan'ny Argentine ity bibikely ity. Matahotra anefa izy ka niafina tany amin'ny tany ary tena mahalana vao ahitana azy. Antsoina ihany koa hoe Chlamyphorus truncatus na Armadillo dwarf, mirefy 12 hatramin'ny 15 cm ny halavany, mampiasa ny tongony aloha iadiana tany fasika mba hahitany kankana sy bibikely. Voninkazo tsy mahazatra ny orchidée tantely izay toa tena kilalao ity voninkazo ity na antsoina ihany koa hoe Ophrys apifera, karazana orchidée euro-méditerranéenne miparitaka any amin'ny faritra atsimon'ny Scandinavia ka hatrany Afrika avaratra ary avy amin'ny nosy Canaries ka hatramin'ny ranomasina Caspienne ny orchidée tantely. Afaka mahita Ophrys apifera any Frantsa any amin'ny kijana voajanahary eny amoron'ny ala ihany koa saingy tsy fahita firy izy io. Ny hazo tsaramaso manga na Decaisne fargesi dia hazo madinika haingon-trano tsara tarehy, misy voninkazo tsara tarehy sy voany tahaka ny hazo tsaramaso manga na Decaisne fargesi dia hazo madinika haingon-trano tsara tarehy, misy voninkazo sy voany tany am-boalohany. Mora mitombo sy matanjaka, mety amin'ny zaridaina kely sy ny toetrandro mafana dia mamokatra voankazo lehibe sy mamy ihany koa anefa izy io. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mpanao fihetsiketsehana anjato no nivory ny alakamisy teo tao an-drenivohitry Accra any Ghana anoherana ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna sy ny fihazonana ankerisetra ireo mpikatroka 530 avy amin'ny vondrona demokrasia UB. Nosamborona nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny anti-glamasey tamin'ny herinandro lasa teo ireto mpikatroka ireto, manamarika ny 3 andro voalohany amin'ny fihetsiketsehana ity fisamborana ity. Tato-baovao.
tsy ara-drany ary tsy ara-dalàna ny fahazonana ankeriny ireo pikatrika miisa 10 mahery avy amin'ny demokrasia hub. Ankoatr'izay dia toerin'ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna ao Ghana ka isan'andro hatramin'ny 5 oktobra dia manao diabe ireo avy amin'ny demokrasia hub miakanjo mena sy mainty anasongadinana ny voka-dratsy ny fitsandrahana tsy ara-dalàna manimba ny tontolo iainana. Tsy hatramin'ny rapitso ihany izany hetsika izany fa itoy ao aoriana io daty io. Nanomboka tamin'ny Legon Pongolon diabe ary izotra makany amin'ny kianjan'ny Black Star miaraka amin'ireo mpandray anjara milanja sora-baventy ary manaraka ny lalana nakatoavin'ny polisy. Ny lamina netsika androany tamin'ny ankapobeny. Nofehezin'ireo polisy anjaton-draha teo nanodidina ny diabe. Nahazo vahana tao amin'ny tambazotra sosialy ny fihetsiketsehana ka olona anarivo no andrasana hiary entana amin'izany. Anatevin-daharana ireo mpanao fihetsiketsehana ny avy ao amin'ireo sindika sy ireo antoko politika sasany toy ny Congrès National Démocratique. Manana ny lanjany ary isiako ny tihetsika ity indrindra amin'izao 2 volana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izay atao an'i Ghana ny 7 desambra ho avy izao. Tapitra ny fampalalamba voantsika tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany azadino. Ny fandarana dinika aorian'izao fampalalamba vao izao ny tena kosa ametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka veloma tompoko.